Ity taona ty moa dia taona miasa araky ny fahafantaranareo azy satria amin'ity taona ty tsika ny tena mametraka ny zay zavatra natsangatsika tamin'ny 2020 sy 2000 lasa teo ary taona zay eritreretina fa hitondra fanovana goavambe eto amin'ny fanjakana eto amin'ny firenena hitondra fiovana goavambe koa amin'ny folo alina manokana satria amin'ity taona ty dia hotazanareo fa hotanteraka daholo reo zavatra zay nikarakaraina tamin'ny taona eo amin'ny rapitaovana zany eo amin'ny fotodrafitrasa zany ihany koa eo amin'ny fanamboarana ny état-major des armées zany satria manomboka amin'ity taona ty dia tsisy tsony atao hoe état-major général de l'armée malagasy fa hivadika zany lasa chef de l'état-major des armées dia hivadika nana ny état-major ny tafika karety na hoe état-major de l'armée de terre misy l'état-major de la marine misy état-major de l'armée de l'air donc misy zavatra be lehibe zany na régiment na bataillon vaovao hiforona misy ihany koa reo régiment zay hifoanana zany rehetra zany dia hitazatsika amin'ity taona ty ary tsy maintsy vita alohan'ny 20 jiona. Isika ihany koa dia manana rendez-vous majeur amin'ity taona ty. Voalohany amin'izany dia ny sécurité maritime satria amin'ity taona ty ny ministère ny fiarovam-pirenena no misahana ny fanasana an'ireo olona manam-pahaizana sy ireo tany manodidina antsika mitafiditra amin'izany ireo filoham-pirenena maromaro zay ho avy ety amintsika manafika ny sommet de la sécurité maritime. Ny faharoa manarakaraka zany dia feno 80 taona amin'ity koa ny firenentsika nahazoantsika fahaleovantena ka ny 20 jiona amin'ity taona ty zany dia tena hiavaka manokana satria zay fa 80 taona zay dia rasain'ny filohan'ny république mariana manokana ny fanehoantsika ny commémoration anniversaire juin zany ary misy filoham-pirenena maromaro zay ho asaina ka zany dia asa be satria fa afaka 10 volana zany dia fa tsy maintsy voasahatsika tsy maintsy tanteraka ny fikarakarana rehetra ary eo ihany koa ny fametrahana an'ireo bataillon any amin'ny fotodrafitrasa zay voanamboaritsika satria misy fitaovana be lehibe ho azontsika amin'ity voalohan'ity taona ty namariana ny fisian'ireo bataillon vaovao reo zay mandrafitra ny tafika tanety ary indrindrandrindra reo samby vaovao zay ho azontsika anatin'ny fotoana fohy ihany koa andrafitra ny tafika an-dranomasina. Zany dia mitaky ezaka be lehibe amin'ireo tompon'andraikitra indrindrandrindra moa zany fa ny état-major général ny tafika malagasy ny fandrafetana an'izany rehetra zany nefa dia asa fampiakina ty amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena zany ary tsy adino amin'izany ihany koa ny tontolon'ny miaramila hoe bien-être de la troupe amin'ny fanatsarana ny andavanandro ny miaramila kely amin'ny fanatsarana ny fomba fiainan'izy ireo mba ho lanjamiakatra fa tsy hoe sanatria izany misy hozana tsindrimila ho sy fitenena malagasy manana tontolo mahafinaritra reo miaramila kely sy reo miaramila andaharana samihafa zay manatotosa ny adidiny araky ny lavitany rehetra any.